faly miarabantsika tsara afindray izay mihaino an'ity tenin'Andriamanitra ity indray ihany io ary ampanetretena indray mitondra asako izany tenin'Andriamanitra izany indray androany. Dia mialohan'izay nefa ndao ary hangataka ny fanahy masina isika hiaraka amintsika indrindra ny mpanompo izay hitondra, indrindra ny tenako izay hitondra izany tenin'Andriamanitra izany indray. Tsy izany ho hitantsika eto fa hangataka ny fanahy masinantsika. Dia ndao ary vavakintsika. Tompo misaotra anao fa tonga indray ny fotoana hitondrasan'ity mpanomponao ity tenin'Andriamanitra izay nomenao azy indray androany. Eny, ny teny dia avy any aminao Tompo, fa ny mpanomponao dia apita izany tenin'Andriamanitra sy izay afatra menao andray hoe ho any reto mpanomponao izay hihaino reto ihany koa. Eto anefa Tompo dia mangataka ny fanahy masinao. Toera ato anatiko Tompo, miarahako ary aza vela hiteny izay tsy araka ny sitraponao Tompo, fa ity vavako ity dia ny teninao ihany no ho ambarany androany Tompo. Ka ny fanahy masinao anie ampitoetra, tena hoe ampitoetra tanteraka ao amin'izany teninao izany, ka tsy amoaka afa-tsy ny teninao. Ka izany vavaka izany Tompo dia apetrako eo am-pelatananao ary ny fanahy masinao tokoa anie hitari-dalana eto ary ny fanahy masinao ihany koa hitoetra ato anatin'ireto mpanompo izay hihaino tenin'Andriamanitra ka samy handray ny teny indray izay. Ka izany vavaka izany Tompo dia averiko any aminao irery. Misaotra raha eo. Amen. Ny loha hevitra antsika moa dia hoe fiverenana. Haintsika tsara izany hoe fiverenana izany. Ny fiverenana dia ao ny fiverenana amin'ny ratsy, ao ny fiverenana amin'ny tsara. Kanefa kosa haintsika izany hoe fiverenana ao amin'ny ratsy izany. Ny tian'Andriamanitra dia fiverenana ao amin'ny fiverenanao ao amin'ny tsara. Ndao ary vakitsika ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia ao amin'ny fitomanina 3 dia eo amin'ny 7 sy 170 eo amin'ny vakitsika. Amin'ny anaran'i Jesosy, aoka isika andinika sy hamantatra ny alehantsika ka hiverina indray amin'ny Jehovah. Aoka hasandratsika amin'Andriamanitra any an-danitra ny fotsika sy ny fitanantsika. Eny, Andriamanitra tokoa dia manoratsika amin'ny alalan'ny teniny ary atoriny ny teniny dia fantatsika tsara fifandraisantsika aminy. Ny teniny dia fanaroany aso anao. Mila mandiny tenantsika amin'izay atao na amin'izay aliantsika ho ny Tompo. Rehefa eo amin'ny Tompo isika dia mila mandinika ny tenantsika, tenitsika ny tenantsika ary fantatsika tsara fa mpanompony izao sy ianao. Efa nifidiny ianao, efa naveriny sy nialany tany amin'ny toerana izay nisy ianao. Ka eto anefa ny Tompo dia ampiverina antsika amin'ilay fitiavana voalohany indray. Eny, mandiny tenitsika, mila mandiny tenantsika. Ahoana ny ataontsika handinika ny tenantsika? Mila mivavaka tsika, mila miresaka amin'ny Tompontsika, mandinika ny tenantsika ity hoe tena Andriamanitra feno miaraka amiko sa mbola ny tenako ihany? Satria raha maha-olombelona dia zava-poana ny ainantsika raha tena hoe zavatra ataontsika amin'ny maha-olombelona antsika, fa ankinitsika amin'Andriamanitra, satria raha miaraka amin'Andriamanitra tsika dia vitantsika sy tanterantsika izay rehetra ataontsika. Eo amin'ny 170 aoka hasandratra amin'Andriamanitra any an-danitra ny fotsika sy ny tanantsika. Eny, ty fotsika, ny tanantsika dia hasandrato ary omehoan'ny Tompo, atoloran'ny Tompo fotsika. Ny fotsika dia haintsika tsara fa Andriamanitra marina fa isika efa nifidiny olombelontsika, anefa kosa ty vatantsika ity dia vovoka
ary aloha. Kanefa kosa ny fotsika no ilain'Andriamanitra, ny fotsika no tian'Andriamanitra omentsika azy, omentsika azy satria izay no tiany aminao, tiany amiko, ahafantarantsika ny lalana izay alehantsika. Ny fotsika no mibaiko ny tenantsika, ny fotsika no mitarika antsika amin'ny zavatra rehetra. Eny marina fa misy ny vatantsika, kanefa kosa io fotsika io no mibitsika ao amin'ny tenantsika. Io fotsika io mibitsika ao anatintsika hoe tsara ve no ataoko, ratsy ve, ahoana no hanaovako nyity. Ka mino fa izaho sy ianao dia efa zanany, ary izaho sy ianao dia efa naveriny, nalainy tany amin'ny izay toerana nisantsika tsirairay avy, efa nataony eo aminy, ary mino izaho sy ianao fa tsy hiverina hany amin'izay efa nakany Tompo ahy sy ho anao indray. Mbola hamaky ny tenin'Andriamanitra indray tsika, raisintsika ihany ny tenin'Andriamanitra ihany koa ao amin'ny Joela faharoa dia eo amin'ny andininy 17 eo no 17 tapany eo no raisintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fonareo no tsiarotsiaro fa aza ny fitafianareo ary miverena amin'ny Jehovah Andriamanitrareo, ary miverena amin'ny Andriamanitra Jehovah Andriamanitrareo, ary ny fonareo ny Tompo tsiarotsiaro fa aza ny fitafianareo. Eny fitafiana ny vatantsika dia vovoka ary ho levona, fa ny fotsika no tian'Andriamanitra ho tsiarotsiarontsika, izany hoe tsy ho aikory ny hoe tsiarotsiarina ohatry ny akanjo, fa tiany ianao ho torotoro izay mitady azy, amfonao amin'ny fotorotoro, izany hoe mitady an'Andriamanitra ianao, mitady ny fahamarinana izay entinao hanananao, izany hoe hifatotra amin'izany hoe fiverenana amin'Andriamanitra izany no tenin'Andriamanitra. Mila manolotra ny tenantsika sy ny fotsika tanteraka koa satria ny tenantsika ihany no tenantsika, izany hoe lasa vovoka hoe tena hoe vovoka, fa ilay fotsika no raisina amin'ny farany, izany hoe ho raisin'ny Tompo amin'izay ora hatongavan'ny Tompo, satria tsy fantatsika ny ora izay hatongavantsika amin'ny Tompo, fa isika efa miomana ka mampianatra antsika izy amin'ny alalan'ny teny, manoro antsika izy amin'ny alalan'ny teny hoe tsiarotsiaro raha hitady amin'ny Tompo ianao dia manonoina tena, fehezo ny tenanao, tena hoe fehezo, ary tena hoe fadio ny ratsy, fehezo ary tadidio fa ity vatantsika ity dia vovoka, fa ny fotsika izay tian'Andriamanitra, fotsika izay tian'Andriamanitra hiova, hiverina amin'ny fitiavana voalohany no raisina any amparan'izay fotoana hatongavan'Andriamanitra izay indray. Eny fantatsika tsara fa na izana ianao dia misafidy an'izany hoe fiverenana, ary izany hoe fiandrasana hiverenan'ny Tompo. Eny ny Tompo lasa nefa mbola hiverina ihany, ka izany koa ianao efa lasa dia tian'Andriamanitra hiverina ihany koa, ka dia eto ny Tompo dia miteny aminao ary manoro anao, tena hoe fantany fa io fonao io ilay torotoro, tiany torotoro mihoatra n'izay efa torotoro teo aminy, satria izay no tian'Andriamanitra hananany fitiavana antsika, satria fantany sy tsapany fa tena hoe mitady an'Andriamanitra, mitady azy tsika, hiverina amintsika izay efa nampangatsiatsika tsy fantatra hoe inona, kanefa kosa efa naverin'Andriamanitra izaho sy ianao, dia ianao no malala ny fonao, ataovy ho an'ny Tompo ny fonao. Mbola hitondra ny
teny ihany koa ao amin'ny Hébreu 10 dia ry amin'ny faraparany ery amin'ny 7:30 satria jusqu'à eo amin'ny 7:30 eo no raisitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa rehefa afaka kelikely dia tonga ilay ho avy fa tsy hita rehetra. Ary ny oloko marina dia ho velon'ny finoana, fa raha mihemitra izy dia tsy sitraky ny fanahiko. 7:30 fa isika tsy mba namany mihemitra ho an'ny fahaverezana, fa namana izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Eny, mazava tokoa ny teny fa rehefa afaka kelikely dia ho tonga ilay ho avy. Ilay izy izany hoe hitantsika fa i lehibe, ilay ho avy dia ilay Andriamanitra, ilay lasa dia mbola hiverina indray. Fa tsy hitadrehetra, tsy hitadrehetra mihitsy izy rehefa tonga, fa efa vonona ve ianao, efa toritory mitady azy ve ianao, ny fonao, ny fanahinao, efa natoronao nomenao azy ve. Ary ny oloko marina dia ho velon'ny finoana. Eny, mila manana finoana koa izaho sy ianao. Ny finoana no entintsika miady amin'ny fiverenana. Ny finoana no hananantsika sy ahafahantsika miala amin'ny fiverenana. Satria raha mihemitra isika dia any amin'ny fahaverezana. Hoy ny teny ka tsy amin'ny famonjena. Eny, tsy ho azo ilay famonjena tokoa tsika raha tena hoe Andriamanitra no ifikirantsika sy angatantsika sy ametrahantsika an'izay rehetra ahafahantsika amin'izany fiverenana izany. Ny tiantsika eto dia ny fiverenantsika ao amin'ny Tompo. Ataontsika ny verenana amin'ilay fitiavana voalohany. Mino fa tsy misy fidy izay hoe lalana any amin'ny fiverenana tsy izy izany, fa ny fiverenana dia ao amin'Andriamanitra sy ao amin'ilay hananantsika fiadanana, hananantsika ilay fitiavana, hananantsika ilay tena hoe hananantsika ny Tompo eo amin'ny fiainantsika tanteraka, hananantsika ilay fiainana mandrakizay any am-parany izay no tadiavintsika sy angatantsika amin'ny Tompo. Mino fa na izana ianao dia mihaino ny tenin'Andriamanitra ety androany. Fantatsika tsara ny fitiavan'Andriamanitra. Tiany ianao matoa tonga eto isika mihaino an'izao tenin'Andriamanitra, afaka mihaino an'ity tenin'Andriamanitra ety androany. Tiany ianao hiverina amin'ilay fitiavana, fa tsy hiverina any amin'ilay fanazatra anao. Esorina any amin'ny zatra ianao hiverina any amin'ny fahatsarana lehibe izay efa hananantsika ilay fiadanana any am-parany any. Io fiverenanao io dia misy fahafarany. Izany hoe Andriamanitra dia manomana ilay fitiavana tena hoe izany hoe fitiavana lehibe izay efa nomaniny ianao, ary indrindra izay ilay hoe manana lalana itondrasana ianao izany. Izay nazana ianao dia Andriamanitra, ianao toritory mitady azy, ianao toritory hiverina aminy, ianao tena hoe manonotra ny tenanao. Kanefa kosa tadidí fa ilay Andriamanitra dia mamaly izay rehetra ataonao aminy. Tsy mijery fotsiny izy, tsy mihaino fotsiny izy, fa tena hoe mandray ary tena hoe valiana izay zavatra rehetra ho tianao angatana sy napetranao teo aminy. Kanefa kosa aza tia mangataka foana koa tsika, fa misaora azy ihany koa, satria matoa ianao miverina dia misy antony lehibe. Mety hoe tiany hiverina ianao fa misy zavatra tiany hatsaraina eo amin'ny fiainanao, misy lalana tiany ahitsy eo amin'ny fiainanao, ka matokia amin'ny Tompo ihany koa
satria izy ilay nanao atsika. Izy no mahalala ny lalana izay hitondrasany atsika tsirairay avy. Tahoara mbola misy tenin'Andriamanitra ihany koa vakitsika ao amin'ny Jaona 4:20. Mino fa atsika ty teny ty ao amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 10:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary na inona no angatanareo amin'ny anarako dia ataoko izany, mba hankalazaina ny iray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Raha tia ahy ianareo dia tandrina ny didiko. Amen. Raha tena tia an'Andriamanitra tokoa dia hitandrina ny didiny izaho sy ianao. Fantatsika tsara fa efa mpanompon'Andriamanitra tsika, malala izany didin'Andriamanitra izany. Ary raha inona na inona ozy izy ny angatanareo dia homeko izany, hankalaza ny iray eo amin'ny zanaka. Tena hoe mentompo tokoa kanefa kosa mila mitandrina izaho sy ianao. Zavatra ataovy amin'ny anarana, mivavaka ianao, mametraka izany rehetrarehetra izany ianao, ataovy amin'ny anaran'ny Tompo. Ilaintsika izy, eny, tsy ny amin'ny fiverenana ihany fa amin'ny fiainanao dia ilainao ny Tompo, angatahanao ary mila mitandrina. Na inona ozy izy ny angatanareo dia ataoko izany. Ataon'ny Tompo tokoa. Inona ny angatanao androany? Tsy ny fiverenana ihany mino aho, tsy ny fiverenana ihany, fa nefa kosa eto tsika dia ny fiverenana no tena tian'Andriamanitra. Ka mino aho fa averin'Andriamanitra amin'ny ilay fitiavana voalohany ianao, satria izay no tian'Andriamanitra. Tianao ataon'Andriamanitra aminao dia raiso ny tanany raiso ny fitiavana ianao, satria ianao matoa averina dia tiany ianao. Matoa ianao misafidy iverina dia tianao koa izy. Ao ilay fitiavana. Mila mitoetra tsara izaho sy ianao. Tena hoe mila mitoetra ao amin'ny Tompo tanteraka izaho sy ianao. Manolotra ny tenantsika, manolotra ny fontsika, manolotra ny fanahintsika. Kanefa kosa hoe aho hoe ny fo sy ny fanahintsika tena hoe lehibe eo amin'ny Tompo. Fa ny fantatsika dia ilay vovoka oloha izay dia ho levina amin'ny aparany any. Ka eto dia miteny amintsika hoe Andriamanitra androany dia hamerina anao amin'ilay fitiavana voalohany, hamerina anao amin'ilay fiverenana sy ilay safidinao. Tena hoe hanananao izany hoe fiverenana tanteraka ao amin'ny Tompo. Mangatsitsika avy ianao, inanao, tena hoe kivikivy ianao. Kanefa kosa tadidiko fa izany ankiviana izany dia mandalo, izany hareharehana izany dia mandalo, izany aty izany dia mandalo. Tadidiko Andriamanitra efa miady ho anao miverena eo amin'ny Tompo fa raisiny ianao. Ny hamaranantsika ny tenin'Andriamanitra dia ao Galatiana 5:5 dia eo amin'ny 1:. Ho amin'ny fahafahana no nanafahany Kristy atsika, ka tomoera tsara fa aza mety ho azony zioga fanadivozana intsony. Heny, tsara ny Tompo. Isika mba hiverina amin'ny mba tsy hananantsika ilay zioga fanadivozana tokoa. Satria fantatsika fa ny Tompo dia tiantsika. Ary ny Tompo tsy hamerina antsika, tsy hamela antsika any amin'ny hoe zioga fanadivozana izany. Efa nalany tany isika, efa nalany tany, efa naverina eo amin'ny indray androany, efa naverina. Tena hoe Andriamanitra hamerina anao tanteraka. Raha mbola misalasala ianao, ninona zavatra manengelanao izany, hanananao izany fiverenana izany androany. Ireo ny tenin'Andriamanitra izay nomeny anao. Ireo ny tenin'Andriamanitra izay entintsika mamakivaky an'izany hoe fiverenana izany. Hoe tsy androany ihany, fa raha toka hitady hiverina ianao dia tadidivy ny tenin'Andriamanitra. Mila mamefy teny izaho sy ianao.
mila mafeteny saosanao amin'ny zava-drehetra ary indrindrindra miala amin'ny faharatsiana, mila manana finoana eo amin'ny fiainanao ary ny fonao dia atolory azy ny fanahinao fa ny vatantsika dia zava-pony izany eo amin'ny tompo fa ny fonao ny fo kely eno marary tomany anefa kosany miverenao amin'ny tompo fa raisiny indray ianao, miverena ianao fa ho raisiny anio, miverena avelao zava-drehetra fa atolory azy ny fonao miverena ka dia halana ilay tena hoe fanahy any am-parany ianao satria nangataka tamin'ny tompo hiverina tanteraka eo aminy. Izay ary ny tenin'Andriamanitra antsika anio averiko any amin'ny Jesosy irery ihany ny voninahitra ndao ary saotra ny tompontsika amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Ary vavakintsika tompo misaotra anao fa izay indray ny tenin'Andriamanitra tompo, izay indray ny tenin'Andriamanitra izay nampitondranao mpanomponao ity mpanompo kelinao mino tompo fa tsy izany ho hitany reto mpanomponao fa ny teninao izay nentiko teto tompo ary mino fa hitoetra ao anatin'izy ireo ny teninao, tsy handalo fotsiny anio fa hiaino ary ho mpiaino mpakatoa fa tsy mpiaino fotsiny ka mino tompo fa izay rehetra voalazako teto dia avy any aminao ka ingane izay tena hoe mifona ary tena hoe tsy ny fitafinay no triatriarinay fa ny fonay tokoa satria anananay ilay fitiavana ka hiverenanay tanteraka eo aminao. Esory ny fangatsitsiahana, esory ny zava-drehetra hoe varimbariana kanefa kosa tompo reto ny mpanompo nandray ny teny ka dia averiko any aminao irery ny asa tompo tera menao fa hiverina aminao tanteraka izahay androa amin'ity fotoana inoana ity tenin'Andriamanitra ity ka izany vavaka izany tompo dia soniaviko aminao ka averiko any aminao irery ihany ny haja ny tera voninahitra saotra raha io. Amen. Família
rima watesofanyelisisa itsanganizikaizana nimumana wawanasara